Rivotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia efa manomboka mikisaka manalavitra tsikelikely amin'ny morotsiraky Madagasikara ny ivon'ilay faritra ny ratsy izay mitondra fikorotana ny toetry ny andro teto amintsika. Hena tsikelikely ihany koa araka izany ny tahan'ny rotsakorana any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra atsimon'ny nosy. Vokatr'izay indrindra dia foana ny fampitandremana mahakasika ny fahabetsahan'ny rotsakorana. Na izany na tsy izany aza nefa ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro dia mety mbola ho hita taratra eny ihany ny oram-pahavaratra ho an'ny ilany andrefana sy ny afovoantany ary ny faritra atsimo raha ho amin'ny rampitso iamenamendalana kosa manomboka ny alahady makany amin'ny fiandohan'ny herinandro. Miviana ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsepiriany dia andrahoana mety arahana orana tandrifin-drahona amin'ny voamaraina morotsiraka ny fatry diana Sofia Boeny ary morotsiraka ny fatry menabe. Andrahoana na anjombona mety isy ihany ny herijika isina herikerika manify na orana tandrifin-drahona indraindray any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Isava-miandalana ihany moa izay rehefa misandratr'andro. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Ny tolakandro kosa indray dia andrahoana na tokotoko ny any amin'ny faritra Isava, Analanjorofo, Alaotramangoro, Atsinanana ary Vatovavy. Ny faritra hafa miandrandra orana tandrifin-drahona mety arahankotroka avokoa. Miviana ny maripana manodidina eo amin'ny 17 hatramin'ny 24 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka Atsinanana ary 40 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Miviana ny toetry ny andro ny alahady kosa indray ary araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia miamaina miandalana saika manerana ny Madagasikara na dia somary ho sembanandrahoana kely aza amin'ny voamaraina ho an'ny morotsiraka Atsinanana dia tombanana isava miandalana ihany izay rehefa misandratr'andro. Mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany koa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina any amin'ny manodidina ny Samborano torak'izay ihany koa ny amin'ny Boeny, Melaky, ny ilany andrefa amin'ny Bongolava ary manodidina ny Miandrovazo. Raha miviana ny maripana hisy fiakaran'ny tsikelikely ny maripana indrindra ho an'ny afovoantany sy ny morotsiraka Atsinanana nosy manodidina amin'ny 12 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Andao faranana miviana ny toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary izay saika ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro manerana ny Madagasikara ny maraina fa ny tolakandro kosa dia andrahoana tsikelikely mety isy ihany ny herijika isina orana tandrifin-drahona indraindray ny any amin'ny manodidina ny fatry Melaky sy amin'ny Androvazo mety hisy tandrifin-drahona ihany koa ny any Samborano. Ny faritra hafa moa dia andrahoana mitsitokotoko na andrahoana vitsy. Raha mahakasika ny maripana eo amin'ny 15 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka Atsinanana ary 40 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefany Madagasikara. Izay ny mahakasika ny toetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa zomato izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny falitondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika ny kisary izao nandritra ity herinandro ity dia saika antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny falitondrivotra teto Antananarivo. Manodidina ny fiatranao MS avokoa ny rehefa voaraina. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony hatrany ny tamin'ny falitondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Ety ampamaranana ary dia ampatsahivina hiatrany ianao izay manan-talenta amin'ny fanaovana sary indrindra ho antsika ankizy sy tanora 7 hatramin'ny 17 taona dia mikarakara fifaninanana manao sary izay avy ety amin'ny Meteo Madagasikara. Loha hevitra amin'izany dia ny hoe loha laharana amin'ny hetsika mahakasika ny toetr'andro. Izany hoe ny sary ataonao zany dia maneho indrindra ny fandraisana andraikitra amin'ny ady atao amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Raha toa ianao ka manan-talenta amin'izay dia afaka aterinao ny vatana ety ampandrinomby izay asanganasanao izay. Ho antsika rehetra any amin'ny faritra ihany koa raha maniry ny andray anjara dia afaka alefa postra amin'ny adresy boîte postale 1254 Ampandrinomby, lalana Farafaty, Antananarivo 1 amby 100. Mametraka amin'ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha tompoko lasy tompoko vavy.